andreo mpifaninana rehetra ka ao Mahajanga izy ireo no manao izay fiatoana izay mbola hitohy sy ny lalana maromaro moa ity fifaninanana ity fa na izany aza dia nanady ady ny zava-misy namana Griffine Bakoniena sy Andry Rajaonarivao ary Jacora Oldine manoloana an'izay. Tsy nisy fifaninanana fa niala sasatra eto Mahajanga ireo mpiazakazaka amin'ny bisikileta ary raotondreo mpifaninana araka izany ny fotoanandreo po tahaka izao anaovana entretien ny bisikileta. No dia inona no tena hoe amboarina rehefa manao entretien amin'izao? Mijerijery an'ilay matetika mantsy izany izy mikorotana eny amin'ny lalana dia manamafy an'ilay bolong va sy samihafa rehetra manao vérification zany. Tao anatin'izay etape vita izay zao mbola tsy nisy panina mihitsy zany na hatreto. Tsy adino koa ny fialamboly ho andra votabia dia ny lomano ny tiany. Le lomano koa zany ilaina le musculation amin'ny vatana zany mba tia anaty rano kokoa ilaina amin'ny izy. Fiavin'ny lomano eto zao dia matoritory tsangatsangana any amin'ny borany izay natao aloha. Isan'ny mpiazakazaka malagasy matianina sy malaza amin'ny course bisikileta Rakotondrasoa Jean de Dieu ka ny course bisikileta mihitsy no nahazoany anarana Ravoatabia. Ravoatabia efatra amin'ny noviny ianao no nanao course tamin'ity bisikileta ty? 2002 zany nanao course bisikileta. Raha tao anatin'izay 2002 izay tsika zao 2010 valo taona teo zany nanova inona tamin'ny fiainan-Ravoatabia izay? Tena mitondra fahatsarana teo amin'ny fiainako mihitsy zany le fanaovako an'ilay hazakazaka bisikileta satria tsy mieritreretiko mihitsy zany hoe alaza ohatr'izao ty zaty hoe alaza ohatr'izao hoe zany hoe Ravoatabia zany tsy mieritreretiko mihitsy zany izy dia ohatra mitondra fivana biribe teo amin'ny fiainako le. Mandeha ho azy kosa hoe Emile ny fahaizana manao réparation. Rehefa mitondra bisikileta moa zany dia tsy maintsy mécanicien tena fa indraindray le entraîneur tsy maharaka dia zao hitapikarakara anazy satria raha pitsy dia efa hiatrika ady indray. Enina ry zareo amin'ny ekipa nasionaly malagasy tamin'ity toro andiny fahafito ity ka i maître Kakalo no manazatra azy ireo. Maître eo amin'ny volana eo ny faharetan'ny entraînement an'ilay fiazakazaka rehefa andeha hiatrika toro izao. Laha ny tena marina aloha tokony amin'ny volana maromaro eo izy amin'ny volana farakakely na aman-taona mihitsy ary tena marina fa zany hoe no mety manana antsika malagasy no mahatonga anazy hoe tsy maintsy ifakaikaiky any tsika zay vo manomana ohatsy zao. Raha ohatsy tsika zany manana ny ampy na resaka matériel na resaka fanampiana alabola ohatsy zay satria hitanao le bisikileta dia zavatra mitady vola ihany le izy na amin'ny fahasarotana le matériel amin'ny sakafo hoanina. Ho antsika malagasy aloha tsy maintsy eo akaikaiky ihany le satria zay ny takasy le fananatsika. Ny ary aloha zao fifehezana le korera ohatran'izao ataoko zao dia miaraka amin'ny korera foana aho zany na oaiza tana lehan'ireo dia tsy maintsy hiteny foana zany raha mety satria andraindray ny korera misy ny sasany zany eo amin'ny toe-tsaina misy manaonao foana. Nahoana kosa ny fiaimpianana amin'ny toro toy izao? Raha fikarakarana aloha tamin'ity dia tena hitako tsara. Ny mandehandeha kosa no naharevo ry zareo mpiazakazaka vahiny. Circuit fermé eto Mahajanga 7,5 km no 7e étape raha pitso. Teo arahantsika eo ny ako ny manodidina an'izay fa alohan'ny sarahana dia ny ministera ny asa vaventy dia mampandreny mpampiasa ny lalam-pirenena fa 420 fa hanomboka amin'ny herinandro ambony ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny Marivoay sy Vodiala. Manomboka izao araka izany ny fivezivezen'ireo engins sy camion ka mitaky fitandremana amin'ireo mpamily fa ankoatr'izay dia nisy ny antso amin'ny famerenana ny Soatoavy ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo no ny fahavitan'ny lapan'ny tanàna vaovao izay hotokanana Tsoela dia iangaviana Antanandroa ireo olom-pirenena mahafatrapo na atahiry ireo vakoka mahakasika ny lapan'ny tanàna teo aloha ohatra hoe fanaka, tahiry-tsara na tahiry-kevitra mba hifanolo-tanana amin'ny ametrahana ireo indray ao amin'ny lapa vaovao. Izany dia azo aterina ao amin'ny bureau ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka tranombokim-pirenena ao Anosy manomboka izao ary isaoran'izy ireo mialoha ny amoram-ponareo sy ny fiarah-miasa amin'izay resaka fitaovana ampiasaina ao amin'ny lapan'ny tanàna izany ho an'ireo vakoka zany mahakasika ny lapan'ny tanàna. Izay no azona tolotra tamin'ity takariva ity ankasitrahana ianao tsy nisaraka taminay ankasitrahana tahaka ny mahazatra trany ny ekipa rehetra. Mandra-piaina tompoko.